Ny fikambanana FMMK dia ivondronan'ireo malagasy ny Laravinahitra na ihany koa nanohy fahalalana tao Amerika Latina tao. Izy ireo dia nihaona tetsy Anosy ny fikambanana sy ireo mpikambana rehetra tao anatin'izany fikambanana FMMK izany. Nihaona izy ireo ary ny fampiaraba noho ny taona 2012 nisy ihany koa ny fandaharam-potoana hafa tanterahana. Ny famotona tetsy amin'ny motel Anosy androany, ireo olona avy nandranto fianarana na efa niasa tany amin'ny faritra Amerika Latina na Amerika Atsimo iny izay mivondrona ao anatin'ny fikambanana FMMK. Fotoana nahafahana ny fampiarabana amin'ny taona vaovao 2024 ary ihany koa nanavaozana ny baropitariky ny fikambanan'izy ireo ity fotoana androany ity. Ity fikambanana ity moa dia mijoro mpanao asa soa ampiarabelona aminy ary koa amin'ireo samy mpikambana. Ara sosial ny tena isin'ny fikambanana manao asa sosial zany zay toy ny nanaovana ny fanamboarana ny EPP anankiroa teto Antananarivo izay eritreretina efa mbola tohizana amin'ity taona ity amin'ny taom-pianarana manaraka izay eritreretina atao 4 dia sosial koa amin'ny fitsinjovananay samizay ato amin'ny fikambanana izay ny tena tanjona. Ary amin'izao fotoana ve mbola misy mpianatra na mpiasa malagasy mandeha mandranto fianarana na asa ny amin'ny faritra Amerika Latina? Misy anankiray masisany ihany fa bourse rehefa ny firenena cubanina dia efa tonga amintsika fa ny ministère des affaires étrangères angamba mitsinjara ny bourse. Hiezaka ny velatra amin'ny lafiny hafa sy any amin'ny faritra hafa moa ny fikambanana raha ny filazan'ireo mpitarika. Ahitana olona efa nitana ary ihany koa ireo mbola mitana anjara toerana ambony eto amin'ny firenena ny mpikambana ao anatin'ity FMMK ity.